araka ny fantatsika dia ny fahafolo ny volana desambra tamin'ny taona 2021 no navoaka ny UNESCO tany amin'ny Foubea Ramarka dia tany la Frantsa zany ny certificat izay manamarina sy manamafy araka ny tanana eto androketo certificat official avy amin'ny UNESCO manamarika fa tafiditra ao anatin'ny areom-bakoka ara-tsaina tsy azo tsapatanana iraisan'ny zanak'olombelona manerana zao zao ny UNESCO ny tsapika. Ny tsapika izay fantatsika fa anisan'ny gadona anankiray izay nanaovana fikarohana ary nanaterana ny ampotantaratasy mahakasika an'izany fa mivin'ireo expert eo anivon'ny UNESCO sy ny expert malagasy mba ahafahana mametraka azy ho patrimoine tanteraka soamantsara zany fa miarahaba ny vahoaka malagasy lohandrindra miarahaba ny zanaky ny atsimo satria taty atsimo no tena miainga izy io sy tena mivory izy io ary miarahaba manokana am'ireo mpiangaly an'izany gadona tsapika zany efa antaonany maro ary efa mizara génération anankitelo mihitsy azy izy io ao reo ray aman-lehibe zay mivory an'izany tsapika zany deuxième génération moa zay nahitatsika am'ireo anarezina toy amin'ny tirika sy ny maro samihafa ary ankehitriny moa dia misy an'ireo artiste amin'ny fotoana zao mbola mivoy an'izany tsapika zany. Ankehitriny dia atolotsy andreo ato afolohan'ny fanavaozana ny republicaine Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael amin'ny fomba ofisialy an'ity reom-baka tsy azo sampahitanana ho an'ny zanak'olombelona ny gadona tsapika ity dia anolorana dia matofoloha zany nyty certificat ity ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy izay ataotsika eny amin'ny kianja littérature etsy Andabolona izy io ary isy ihany koa ny fitokanana ny tsangam-bato fahatserovana ny patrimoine ny gadona tsapika zay hitatsika etsy amin'ny toerana zany bord de la mer moa no anokanatsika an'izany stèle na tsangam-bato lehibe zay hipetraka amin'ny tantara zay. Fahatelo farany dia nosafidina manokana eto an-tapitanana ny faritra Antsimandrefana eto Antolo ary voaloha satria ity no renivohitsy ny faritra ity ihany koa no manamarika an'izay iveritsika fa gadona tsapika zay zany amin'ny maha avy aty atsimo azy tsara manamarika nefany fa tsy mijano ho an'ny atsimo intsony zany gadona tsapiky fa iraisan'izao tontolo zao amin'ny mapatrimoine azy ary any malagasy rehetra no antony anasantsika no matoa folohan'ny fanavaozana ny republika azy anolotra zany ho an'ny vahoaka malagasy. Izay no fampafatarana foy sy anaovana fanetanana atsika vahoaka malagasy iray manontolo indrindra fa isika eto an-tapitanana ny Toliara ade isika amin'ny voninahitra ny kolotsaina malagasy de tsika amin'ny voninahitra ny kanto malagasy ny gadona malagasy zay everitsika fa voninahitra lehibe atsika fanotrona isika dianga avy eny amin'ny senam-piaramanidina amin'ny fitsenanana le matoa folohan'ny fanavaozana republika ny zoma fa fitambifolo ny volanatoro avy zao amin'ny ora folakandro izay anolotra an'izany fa ny vahoaka malagasy voalohan'izay dia misy ny fitokanana ny tsangam-bato izay ataotsika ny bord de la mer ary ny kabaly fampiasana sy ny fampisehoana rano amin'ireo mpanakanto ao amin'ny taovana littérature Andaboly zanatrany zareo tsy adintsika ihany koa fa ny sabotsy manomboka amin'ny efatsora folakandro ny tena grand spectacle tsapika zay entina de matoka le amin'ny serasero moa ireo artiste zay mampololo maro izay mivory azany gadona tsapika zany tontolo andro ny sabotsy mandrapatrapotra amin'ny fampisehoana mba tsy matatsika hoe jusqu'alors mba toliaratsy amolono azy tena hifety isika vahoaka malagasy satria realeatsika kolotsaina malagasy sy ny gadona tsapika. Makasitrakatsika rehetra ao anatin'izay fanamanean'izay misy moa ny faraisana